dia maty amizay koa talohan'izay ndray koa efa ohatry ny hoe zany hoe tsy nindraikitra tamiko dia za tokana tsisy raitakoa fa zareo drenibeako nitaiza klasy fahinana rehefa tamin'ny fianarana zany hoe sixième zany zany mba mivoatra amin'ny district faratsimoana raha dia karaha manatsaka rano dia naniry mba hoe hatrany ampianarana moa zany efa naniry mba hoe anana orinasa zany orinasa io moa tsy hoe tsy nieritreritiko hoe orinasa sakafo isa orinasa ina fa orinasa fotsiny tamin'ny fahena amby folo taona koa nanomboka niasa tany Tamatavy mivarotra kakazo mandehandeha zany dia taoriana nanomboka niantoka fromage tamin'olona trosa zany tamin'io tsy nisy vola taty amiko satria tamin'izany moa karaha mahazoko tamin'ny voalohany iny ohatrany hoe mba meko fanampiana tamin'ny bebe anay dia nanomboka zéro a zany niantoka entana tamin'olona zany hoe trosa dia rehefa nitrosa nen'olona trosa dia ny vola tombom-barotra mba azoko tamin'iny no nanomboka nampiasaiko nanaovako confiture nanomboka nianatranatra chocolat teny tsy nianatra tany ampianarana zany na inona fa ohatrany hoe nampianatena mividy kakao kely manandrana mamboatra dia tsy mety dia verina mba mianatra be da be vola very tamin'izay ohatra hoe very de million tamin'ny nanandrana chocolat dia ohatrany koa tamin'ny fromage tamin'ny voalohany zavatra ohatrany hoe sendrakisendrasendra juste sotro ronono dia tsisy siramamy tao an-trano dia nasiako mananazy dia lasa mivaingana le izy dia nitarika maina ty dia nataoko anaty monana izy dia lasa foamana fromage dia teo nanomboka hoe nana fromage ohatran'izao dia ohatrany hoe nireo produit cru zany tena tamin'ny nanaovako anazy tsy dia misy hoe nianarana ohatra fefa tatioriny efa hoe nitsangana efa hoe haiko le izy nanamby formation kely ahako tany Suisse moa zany dia tany Afrique Atsimo fomba nananganako an'le orinasa aloha zany tsy dia tena hoe nisy nanampy loatra ahako fa teo amin'le hoe sehatra hoe za tatsahako tsisy eterana hoe iza no za tsy manana reny hitarainana tsy misy ray zany na hoe hitarainana tsisy rahalahy hitarainana bebe anay moa efa maty koa tamin'ny 2015 dia tsisy mizanizy hitarainana zany dia hoe zareo aloha zany no afaka hoe manampy amin'ny tenanao zany ianao dia ndreseritra hoe atomboko amin'ny kely oa zany andeha amorona amin'izao tsikelikely tamin'izany arahange marina hoe misy nametrosa tamin'ny voalohany dia taty aoriana tsy nanao le produit ako fa nanao resaka fromage fotsiny tamin'izay dia tamin'izany moa le miantoka fromage dia tamin'izany mbola tsy mahafantatra hoe misy fianan-danja ny fromage ohatr'izao dia miena le izy dia tamin'izany lasa nanan'olona efatra tapitrisa ariary satria 20 millions de francs zany satria maty amiko niasa netana tsy mely olona entana ntsony ny tena dia ny ofatrano nefa tamin'izany embolana tsy voaloha zany hoe ofatrano commune zany dia anao tsy misy mametana ntsony dia sisa nataoko 5,000 ariary sisa todiany dia mividy voanjo kely dia mividy kakao kely dia mividy siramamy kely sy maro hafa dia nisy aluminium kely sy nanao etikety kely raha izay zany hoe valerana 5,000 ty na merenako an'le koba kely tombom-barotra kely tamin'iny nanaovako kely le kakapigeon kely dia iny nitarika le mpanao gazety sy ny maro hafa sy nitarika le concours reny am'izay rehefa ohatry hoe hitany tany amin'ny restaurant tany izy dia misy nanampy ihany hoe commande hoe tanjareo dia nanome volany elo dia izay no nafahako hoe nanangana izy ihany keo zany amin'izao fotoana zao manohy an'ity fiangonana miaraka mifidy kotia sehatra sakafo moa zany zany hoe sakafo zavatra ataony mba misy karazany maro resaka sakafo mety hoe sirop de fruits naturel kakapigeon au fruit au chocolat koba au chocolat koba au fruit voankazo mandromamy fanao dité sy café sy maro hafa raha volana lasa iny misy orinasa kely gasia zay mpanao resaka ouvrage métallique mpanao resaka ohatrany hoe vitrine plexiglas ohatrany hoe tsy mora vaky na minjera tsy vaky ny trano aloha za eto Antananarivo no
eto amin'ny sehatra ny tsena ko mbola manofa tsena zany fa mba manana eritreritra koa manangana noany aho fa nresaka famokarana moa zany a rehefa ratsy efa misy mitsangana mihitsy otra ny ainako zany a zany hoe sady torevitra moa zany izy ty zavatra sarotra indrindra nandalo teto amin'ny sehatry ny fandrarako teno ny resaka arabola dia mitoerana ihany koa no ianao hoe tsisy manampy zay rehefa misy zavatra irina zany dia atao zany zay zavatra afahana mba tonga any amin'ny zavatra hoe tsy voatery hoe manana vola ianao fa mila mahay mifampiresaka amin'olona dia mila nanany olona confiance ihany koa mila nanany olona fatoka izy dia mila matotra zany rehefa manao zay sehatry ny fandrarana zay a dia tsy atao mibahana ho-an-tsaina foana zany hoe ka tsisy vola satria ny tanora matsy indraindray rehefa hoe te andrarana ohatra zany dia ka mila vola mila n'izao zao dia teo miresaka papier tamina fanjakana ihany koa somary sahirakirana kely taniko zavatra tiako resahana manokana fotsiny aloha atsika any amin'ny fitondram-panjakana sy ny maro hafa hoe tena ampimarina zany ny tanora fa azo atao resabe fotsiny a dia amorao ny papier fikarakarana ny taratasy manina zay te mba hanangana anjara satria zay ny tena mahasoa ny firenena mahasoa ny vahoaka malagasy ihany koa zany hoe azo atao sakatsakana sazambahanana mba misehatra ny malagasy fa zany vahiny foana no ampina nefa ny avy eo andeha hoe zany le ady fandroany ndray ve dia tena tsipy ny tanora ihany koa rehefa mila hevitra za tsy hoe mahay be fa mba zay zavatra efa mba niainako ihany mba ahafahako manipy afaka ohatrany hoe zany hoe afaka mifampiresaka amina tanora zay te resadresaka mifanakalokallohevitra koa zany tena